Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina babalala no ianao amintsika amin'izao fotoana izao dia falinay ny tenako mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia tahiny tompo isika menakavy dia manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy ary dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany vao tonga miaraka aminay eto dia teteny aminao aho hoe tsy kisendrasendra koa no natogavanao eto fa tena misy raha ila amin'ny tompo anao ka dia mahareta hatramin'ny farany. Ary ihany koa aza vadika aloha io telefôna anao io fa za mino fa raha misy zavatra mety ao anatina fitadiavana zavatra ianao amin'izao fotoana izao mety ao anatina mizahatra mampiodikodina sy mampivezivezy anao so dia mba ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ity no ahitanao an'izany ka manasa anao hoe mareta hatramin'ny farany. Adinay sasany hoe raha antsika dia adinay sasany inotsika hira vavaka tenin'Andriamanitra, famerapilanina tenin'Andriamanitra matoky fa zany rehetrarehetra zany dia hanampy anao, hampahery anao, hampitraka anao raha tonga eto ianao. Halleluja. Ka dia mareta hatramin'ny farany dia tahiny tompo isika menakavy. Androany koa niditra voalohany tamintsika teto androany izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano raha navavy Sylvie ao Koety dia tahiny tompo raha navavy Sylvie ary dia menanao ny tsodrano menanao androany dia ao amin'ny araka ny hitantsika ao amin'ny bokony Osea faharoa andiny faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Osea toko faharoa andiny faharaiky amby roapolo sy faharoa amby roapolo izay mivaky zao minaran'i Jesosy. Ary hofofoky vadiko mandrakizay ianao, eny hofofoky vadiko amin'ny rariny sy nitsiny ary amin'ny fitiavana sy nindrafo ianao. Eny hofofoky vadiko amin'ny fahamarinana ianao ka dia ahalala an'i Jehova. Halleluja. Amen. Raha navavy Sylvie dia raiso fa ao anao zany tsodrano zany dia ho tahiny tompony raha navavy Sylvie niaraka nahazo izay tsodrano izay tamin'ny raha navavy Sylvie moa i raha navavintsika any Koweït sy ny rahalahintsika any Madagasikara, Arabie Saoudite ary any Chine dia tahiny tompo isika menakavy. Halleluja. Dia maharetatra amin'ny farany daholo. Amen.
Alleloia. Nanarakaraka andrarabavisa Sylvie tao a dia tonga tao ihany koa Sirena Roseminay tao France, Lovetina France, Adjatomona Allemagne, Mami Koweït, Tina Rakotoarzaka France, Razanaso Sylvie Koweït efa antegna teo, Mampionina France, Soameva France, Mami Koweït, Erikarak France, Tongasoa Akikilonga France, Geneviève Randriamananjara France, Andoandry France, Erikarak France, Tsiriambaramiel France, Miriara Randriamalala Madagasikara, Kadaka Malala France, Tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, Angèle Pagès France, Aimé Manambotso France, Jessica Patiti France, Azana Monique Koweït, Rahalahy Ainzany Apôstôly Koweït, Madagasikara, tsy makany izy a. Jessica Patiti efa teneniko teo, Razana Monique Koweït, Boutsilda Koweït, Kodali Léonie Koweït, Marie-Jo États-Unis, Marie-Eulalie Koweït, Kodalila Belgique, Tongasoa iza koa Sarindra Raingo Madagasikara, Razanasoa Sylvie efa nahazo tsodrano teo mihitsy ary, Nory Malala Seheny Madagasikara, Alleloia. Tongasoa Nory Malala Seheny, valy be mahitanao. Tsy fary mahita ny ambiny fa le olona tsy dia hita matetika ireny moa rehefa hita dia ara-paina manokana mihitsy. Tongasoa Rahalahy Azany Apôstôly tsisy isaorana dia tahiny tompontsika mianakavy. Angatahako aloha nisy izay moa, j'adore azafady fa dia mitadotapaka sady dia fandaharantsika. Mahavariana moa ity Facebook ity fa zaho zao androany araka ny zavatra mipublieko tanaty compte no nareo izay hita. Androany dia mbola mahay zavatra any hoe misy zavatra mipublie commentaire kely tsisy hoe resaka inona, ary amin'ny teny gasy raha amin'ilay tsisy resaka hoe inona na inona fanoherina ny inona. Commentaire tamin'ny 2018 androany vao teneniny hoe fafana io fa tsy mety, dia tena mahavariana. Ka dia alefa so j'adore fa dia tsy hoe tia naharitra hatramin'ny farany ity fandaharantsika ity fa dia apetrakintsika amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Iza koa ny mbola tsy voaravako, mihaja tahiny Jesosy Madagasikara, Jesosy mpandresy. Alleloia. Andoloantsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra, andoloantsika hivavaka, andoloantsika metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ka andoloantsika hivavaka metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra dia aloha ampandrosoantsika anababitsika Razana Monique, izy no hivavaka metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Razana Monique, anao ny fitenenana. Pastera tahiny tompontsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiangonana, mbola hiara-vavaka antsika hametrana ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy misaotra anao izany ny fitiavanao anay, misaotra betsaka anao izay Jesosy satria mbola fahasoavanao sy famindramponao nahatonga izao zahay. Misaotra anao izay Jesosy fa narovanao ny tantananay izay nandritra ny tontolo andronay nahatratra izao alina izao. Hitanao avokoa Jesosy ny zavatra izay nataonay, lalina izay nalehanay, tsy vitanay ary Jesosy malala asa izay nataonay raha tsy teo anao. Misaotra amin'izay rehetra izay nataonao Jesosy mankasitrika fofonena fahasalamana ery sy tanjaka izay namenao anay. Ankehitriny Jesosy malala dia tongeto indray izay andeha ny tininao, mangataka fanatrehanao sy ny fananao masiny hombanay, andragotranay sy tokantrano isam-batany olona. Dia tianay koa Jesosy ny fanatrehanao no amino anay tsiray avy eto. Dia mametraka feno Jesosy malala izao fotoana izao, feno ampilantananao dia rakofa maranao masina izay tsiray avy, mamela ny elokay Jesosy malala amin'izay rehetra izay tsy fahatanterahana izay nataonay olombelona izahay Jehovah, mitavy ny hofamandrano tsy tanteraka. Dia efa izany rehetra izany Jesosy malala ekenay ny elokay ary miaiky itonatrehanao fananao tsy mety izahay. Fona aminao Jehovah, mamandrafo aminay, mamela ny elokanay tsiray avy. Ka dia mametraka feno Jesosy malala ampilantananao izao fotoana anay izao, izao mpanomponao izay tonga teny eto, ary ny pastera Melabelitra vavaka firenena izay jiaby izay tonga eto hiainiko Jesosy malala, tsy tonga hiainy fotsiny fa tena hoe mpanompo mpakato, mpiaino mpakato ny teninao izay tsiray avy. Ka dia manatreha fanahy masinao dia raha sy lazany ho anao hatrizay koa mandraka izay misandahata tompo tianay ianao. Alleluia. Amen.
Alleloia, makasitraka indrindra andranam-bavitsika razana monika tao anatin'izay vavaka mamy izay nentiny tamintsika teto izay sandolan Jesosy Koety Nambintsomakrina Koety Kotanela Belzika reo nareo no mbola voniditra tsy nalapeko teo tany tompotaolera tsika rehetra ianoira anankiray tsika aloha alleloia atolotra mpitiavana be anareo ty iry ty ary samy afaka ampisaintsainantsika zao ry havana malala avo Jesosy alleloia efa teneniko foana zany isan'andro isaky ny mitory-teny tsika miteny an'izany fa za fotsiny resy lahatra ry havana fa tena efa kaiky Jesosy manarava avao tsika fa raiky isany ady ao Israela zao nanomboka tamin'ny sabotsy nanomboka tamin'ny sabata dia raiky isany ady be mihitsy any Israela zao tsika miteny zao hitanareo amin'ny vaovao amin'izany vetivety kely teo dia samy naka ny position an'ireo firenena matanjaka maneran-tany ary ny ivon'ny ady dia Israely hitombo amin'ny alalan'io ady io hitombo dia hitombo ny fankalan'ny olona ny Israely ny Israeliana vokatr'izay dia zao iverina hialany amin'ny tany izay nielezany zanak'Israely ireo Israeliana ireo dia andeha hiverina monjy ny fodiny ao aminy izay ao amin'ny toerana atokisany ao amin'ny toerana mampatanjaka azy tareo tsara fa tia mitsika betsaka ny olona tsy tia ny Israeliana amin'io antony momba an'io Palestina io mahita anao aty jiosy tonga dia fanena amin'ny tabaratra tonga dia fialahany tamena fotsiny tsotro zao endahany tsotro zao izy satroka kely iny isetrasetrany sy ny sisa ary hitombo amin'ny fankahalan'ny olona ny zanak'Israely ny Israeliana dia ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra fa dia hiverina mody any amin'ny tany ny jiosy ary rehefa tafaverina mody any amin'ny tany ny jiosy dia fantatrareo ny zavatra mitranga azavariana ry havana azavarintsika io zavatra io tsy misy omanana ao anatin'ny herintaona zany fa rehefa ho avy Jesosy dia ho avy Jesosy nefa tsy ho avy tampoka be tampoka ny atongavany fa Jesosy efa nanome antsika fahamantarana be dia be ahafahantsika miomana engany antsika tsy ho variana fotsiny amin'ny vavaka fiambenana za manaraka vavaka fiambenana fa omany ny ara-panahinao tena omany ny ara-panahinao dia tena miteny anao hoe andao omanina ny mandrakizay andao hibanjina ny lanitra tsika tsy ho ela ny fanjavonana betsaka ny olona milaza hoe efa naheno feo an-javatra hafa any amin'ny faritra rehetrarehetra amin'ny Israely amin'ny faritra maro amin'ny faritra misy andrareny izay feoana zavatra mbola tsy farehany hatramin'izay dia taka ny feoan'anjo mara fa migobona be taka ny horohoro-tany tsy fantatra tsono izy na avy any ambanin'ny tany le feo na avy any ambony fa ny henony fotsiny zany samy naheno daholo manarava avao tsika za miteny antsika manao hoe tsy mbola fantatra zany inona fa ny zavatra volazan'ny baiboly dia ho avy fotoana ho tsofina ny anjomara raingy ry havana sisa ny tsy voatsoka raha ny faminan'iny ary io anjomara ray tsofina io tsy misy ninona homanina intsony fa dia mbola tsy tsofina io anjomara io zao ny fiomanantsika dia manao antso avo aminareo azavariana amin'ny zavatra afa-tsony omany ny etakely fa ho avy ny fanjavonana tena ho avy ny fanjavonana ary tsy sangisangy io ary tsy resa be io fa ho avy Jesosy
ho avy Jesosy ho tapotra zao fiainantsika izao tsy ny fiainan'ny olona rehetra no tapotra fa izay hovaina anatin'ny ray mpimaso ireo hovaina anatin'ny ray mpimaso reo le anjavona tsy ho hita intsony tsy hitan'ny fiarahamonina intsony fa ny akabetsahan'ny olona nge mbola hitony fiainana eto ary reo hitony fiainana eto reo ataoko amainina mihitsy mba tsy hisy amintsika reto tafajanona amin'izany reo niarika n'izany tena hoe tena fanotahotan'ilay biby matsiravina izany manao antsoava amintsika miavana amin'izay mananady aminao ibebao izay mbola tsapanao zavatra navesatra no nasaraka anao tamin'Andriamanitra omaniny mandrakizay aza nanana ena maso tsy njoviny mandrakizay vonjeo ny tenanao manaova ny sitrapon'Andriamanitra milana amin'ny ratsy fanao tiavo Andriamanitra mbola manam-potoantsika na dia ataoko ray androan'ny alina mbola manam-potoantsika zao tovavaka mangina anatinao hoe Jehova raha mbola nisy tsy nety Jesosy diovy amin'ny ranao fa tsy te ho tafajanona eto tsy te ho tafajanona eto ao amin'ny fotoana tsy haitsika raha tsika reto ny voavonjy anatin'ny ray mpimaso na eto mpanao fandarana eto tsy hitanareo tampoka intsony reto akanjo reto tsy hitanareo satria tsy reto akanjo reto ny anaovako intsony fa ao anatin'ny ray mpimaso dia hosoloana akanjo fotsy lava alleloia dia aminjavona amen tena nangororo mihitsy ny foko androany ny avana nieritreritra zany après-midi teo tena teneniko anareo fa jerentsika tokoa ny famantarana rehetrarehetra inona ary zao ny tsy efa nitrangy iteneno anankiray tamin'ny famantarana tsy mbola nitranga lay lehilahy inota nge efa tonga ny antikristy nge efa eo ny famitahana maro isan-karazany ny mosary ny horohorontany ny loza matsiravina rehetrarehetra ny faharatsian'ny olona tia vola tia voninahitra mpiatsara velatsy sy ny rehetrarehetra ny faharatsian'ny olona amin'izao fotoana izao men'Andriamanitra fahasoavana nge tsika ravina fahatsika mahafantatra an'izany meloa tsy fantatritsika ny ora sy ny fotoana ary na ny zanaka aza tsy mahafantatra fa ny zanaka kosa efa nanome atsika indice be dehibe fa rehefa manaroka tokoa ny aviavy dia fantatrao rehefa akaiky ny fotoana ary amin'izany fotoana zany no ten'Andriamanitra miandrandrano masonareo fotoana fiandrandrano masontsika zao rehavana za zany tena zay ny teny etoko anomboana ny fandarana androany ao avy Jesosy aza vela hoe ho avy ny fotoana manjavona ny olona ampakarana ka ianao mbola tsy eto ka ianao mbola eto fa zava-tozy tena amin'izany fotoana zany fanenenana tsy misy ohatr' zany amin'izany fotoana zany tena tsy hitanao tsozy asianao ny tenanao satria voafaritra sady ny toerana izy ianao io tsy misy nare misy hoe mbola misy ao arina an'iny dia mbola misy fibebahana indray dia mbola misy fampiakarana fandraona indray mandeha voyage ray indray mandeha tsy miverina ny fampakarana ny fofombadiny zanak'ondry avao ka zahako eto amin'ny fandarana andramoka izao dia izao azavaina amin'ny zavatra hafa-tsontsika andao amboatra ny mandrakizay elao ny masirasira ela ndao hitoetra amin'ny fahamasinana ndao hiandry ny tompontsika fa ely zay nirasantsika azy zay alleloia aza matahotra ny amin'izay ho avy za tena ekonao mijery an'le ady ary io tena isy zavatra ho mafitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mampitahotra anao raha miteny anao fa hiverina indray reo asa fampirorona maro be isan-karazany satria voakitika indray Palestine dia ho avy indray betsaka indray reo anao viveriny ainy
fa zao fotsy ny teniko anao naiza naiza toerana misy anao na de isy arivolavo azy ao akavananao sy ao akavianao de ny mahazo tao hijery fotsiny tsy reny ny afaty atsika na tsika maty na maty vonjena na tsika miakatra velona halleloia zay ny tazosika ndao ampitomboana ny fiainam-bavaka sy ny fatahorana an'Andriamanitra ampitomboany finoana ao avy Jesosy anao ira anankiray tsika de ao ny anteritsika sao de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny ranam-bavitsika mahamia amin'ity fotoana androany ity meno finaritra daholo. Halleloia, mahakasika fofona iny izy iny mangorangorana mihitsy mihaino an'izy iny da iny tompony antsika rehetrarehetra tsy fampitahorana zany rehetrarehetra teneniko anao zany fa fampiomanana zany ary io mampangororo foana mieritreritra an'izy fa raha ny tena marina zahatra tokony hahafaly antsika sanareo tsy efa leo eto za rehefa nefa leo eto tena eto amin'ity tany ity ary efa ataon'Andriamanitra mihitsy ny akaleo antsika le tany ito
Jerinareo raha mba misy fifaliana maharitra firy zany eto. Salama ianao a misy fianakavianao akaiky anao tsy salama. Mety ny ataonao any ambadimbadika any tsy maintsy misy problème mifamatotra aminao. Tsy afaka mihitsy zany hoe tena tonga dia tena ianao rery mihitsy ny faly indreto tany. Na dia mahafinaritra sy mahafaly ary ny ao amin'Andriamanitra. Misy ady tsy mety tapitra. Misy ady tsy mety tapitra. Ary any an-danitra rehefa tsy misy an'izany intsony. Any an-danitra tsy misy an'izany. Eto enjikenjika. Misy fotoana zao za zao hariva teo zareo matory tsotsotra eo ahy dia taitra tampoka. Misy mail tokony valiana efa elaela. Dia miezaka amin'ity roviana moa fetra an'ilay zavatra tokony atao izay. Misy zavatra mampiasa ny sainao foana. Izay tena enjana eto amin'ity tany ity. Fa dia samy mivavaka. Samy mivavaka. Ho any an-danitra isika ry havana. Izany ny faniriantsika. Samy hita iny tompo. Tsisy isaorana. Any an-danitra isika faly foana ito dia any an-danitra isika tena sambatra fa any tsisy tsony. Ary anisany zavatra mahavariana ana rehefa any. Tsisy ranomasy tsony any. Dia ahoana ary zany tsy ampitomany antsika mieritreritra raha sanatria misy havantsika na akaiky antsika. Fantatritsika eto. Ary any dia mifankahita rehefa tonga tokoa. Dia mifankahita ngely voavonjy sy ny tsy voavonjy. Dia misy lavaka lavaka tsy hitanoanoa. Lavaka be mihitsy manelanelana nefa mifankahita. Ary rehefa tahiny tompo voavonjy zany tsika. Dia misy havantsika sanatry tsy voavonjy dia mifankahita eo. Hitantsika ny fijaliana. Hitany koa ny fiadanan'izay voavonjy. Nefa atao hoe fiadanantsika. Dia hitanareo nefa mahavariana Andriamanitra. Tsisy raha zany zany tsisy alahelo intsony. Dia ahoana ary mieritreritra zany hoe mahita sanatria namanao na havanao ianao dia tsy alahelo ianao mahita azy. Fa dia hoe zavatra tsy hain'ny olombelona atao tokoa dia tena hain'Andriamanitra atao. Ny azontsika atao dia miezaka ny mba tsy ho very. Ary ny tanjon'Andriamanitra tsisy very tsika ireo na ray. Izay aloha zany tsara fantatsika hoe atao izay hahavery antsika dia miezaka ny tsy ho very. Ataon'Andriamanitra izay tsy hahavery antsika fa tsika no miezaka ny ho very. Izay foana ny problème. Ka dia samy mahery dia mivavaha mafy. Ialao izay tsy mety rehetrarehetra. Fa ho avy Jesosy. Eny tontena ivan-trantsika ary irana vavy mami, aleloia ao Koety nitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany. Efa vonombonina izy dia eny ten'Andriamanitra eny ary tsika dia avy eo miverina tany maverabehatra ny ten'Andriamanitra. Tany tompo mami anao ny fitenenana. Jesosy pastera dia fiadanan'i Jesosy koa amintsika rehetrarehetra fifaliana ho ary havana raha mbola afaka hizara ten'Andriamanitra amintsika. Ny ten'Andriamanitra izay fampaherezantsika dia hitantsika ho amin'ny Jeremia. Jeremia toko 7:10 andininy 5 ka hatramin'ny 5. Jeremia toko 7:10 andininy 5 sy 5. Raha miara-mahita ny teny dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehova. Ho voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofony ho zandriny ka miala amin'ny Jehova ny fony. Fa ho tahaka ny olona mahantra any amin'ny tany hay izy ka tsy mba hahita na dia avy aza ny soa. Fa hono any amin'ny tany karakena any enefitra dia any amin'ny tany sira izay tsy honenana. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokiny. Fa toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy hatahotra na dia avy aza ny henandro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na dia mihantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famoana. Haleluia. Ny soramandry ry havana ny amin'ny fahatokiana olona sy ny fahatokiana an'Andriamanitra ary ny vavaka nataon'i Jeremia nangatahany famonjena. Haleluia. Androany itsika ry havana hianatra isika hoe andao hitoky amin'Andriamanitra fa tsy amin'olona. Andao tsika hitoky an'i Jehova fa tsy hitoky amin'olona. Haleluia. Ho voaozina izay olona matoky olona sy manao nofony ho sandriny ka miala amin'i Jehova ny fony. Tandremo ry havana.
tandremanao mirehareha matoky olona ka manao ny nofinao sandrinao ka tsy miraharaha akory izay an'Andriamanitra. Eo amin'ny fahasivy milaza tenin'Andriamanitra hoe ny fo izy dia mamitaka mihoatra ny zavadrehetra. Tandremo ry havana, tandremo ity fontsika ity. Mety hatrizay ianao mety matoky olona be ianao mety mirehareha ianao amin'ny nofinao mbola matanjaka, mety manana harena be ianao tsy fantatro fa fonao tsy matoky an'Andriamanitra, mbola tsy matoky an'Andriamanitra ianao fa mitoky amin'ny zavatra eo am-pelatananao matoky amin'ny zavatra izay hita amin'ny masonao amin'ny olona izay hitanao tandremo ry havana fa tsy sitrapon'Andriamanitra izany tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Raha hitantsika ry havana tsy vakintsika moa le tantara fa raha azontsika ny tantarany ao amin'ny Daniel Nebukadnezara nisany olona nirehareha be ary olona manan-karena izy ary navita zavatra be izy fa tsy nitoky an'izany, tsy natoky an'i Jehova izy mirehareha be ny zavatra nanany eo am-pelatanana ny zavatra hainy. Raha jerentsika ny tantaran'i Daniel dia fantatrantsika tsara ny tantaran'i Nebukadnezara ary fantatrantsika tsara koa ny hafarany. Fa tandremo anao ry havana manao tahaka an'iny. Fandaontsika ry havana hitoky amin'ny Jehova. Anao aza mirehareha, anao aza manao hoe ity za mbola matanjaka be za manana harena be dia iny irerehanao hoe any fonao. Ny ten'Andriamanitra moa milaza hoe fa izay toerany harenao any misy ny fonao. Ninona izany zavatra hitokinao tsy maintsy any foana ny fonao. Tandremo ry havana, tandremo io fatanoranao io ny zavatra izay ametrahanao ny fonao io. Raha velan'Andriamanitra ialao malaky manomboka amin'izao. Ialao aingana ry havana, fandaontsika hitoky amin'ny Jehova. Izy irery ihany tsy mandisy fanantenana. Haleloia! Fa mahantra ry havana, mahantra tahaka ny olona nenefitra, tena mahantra tsy mahita soa sady tena be fahoriana ny olona manao an'izany, ny olona tsy matoky amin'ny Jehova. Fandaontsika ry havana hitodika amin'Andriamanitra. Hotahina olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokiny. Fa toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo amin'ny rano mandeha. Ry havana, raha fantatrantsika tsara ny hazo izay ambolena eo amoron'ny rano tena hazo antoka satria mamaka tsara anatin'ny tany le hazo na dia ahoana no nafiry temperaturany hainandro fa tsy mba malazolazo zany io hazo io fa satria eo amoron'ny rano izy manintsinintsy zay satria amoron'ny rano tsy mila tondroahana izy fa manjary foana satria ny rano efa eo anilany. Fa raha amin'ny tany karakena no ambolena hazo dia fantatrantsika tsara tsy mila zavaina ahoana ny zavatra ambolena, tsy mila arozena anao mamboly hazo eo amin'ny tany karakena, tsy misy orana, tsy misy inona fa hitanao ny hafarany. Fa raha anao mirehareha hoe i sandrinao ny nofinao io ny reharehanao anao matoky olona, tany karakena ry havana ny hafaranao tsy misy elika, tsy misy azo atao. Fa tsy hoe matoky olona eto ianao dia agnateran'olo zavatra ohatra tonga ny anniversaire anao hoe tonga misy olona mangenao hoe mitondra zavatra tsara ho anao, hitanao izy zavatra ividinany olona akanjo anao dia lasa le olona to direct triatriarinao le izy tonga ny anniversaire anao agnateran'olo cadeau anao ny gâteau mafinaritra, ny cake mafinaritra to dia arianao any amin'ny tsy ariavany tsy zay le izy fa le fonao zegny tsy mila matoky amin'le olona. Fa azo atao ny matoky olona ohatra amin'ny alalan'ny fifangatiavana, ohatra tsika eto mifankaty dia tsy zay le izy ry havana fa tsika
mifankaty tsika fa tsy hoe agnateran'olo zavatra anao de lasa le olona de tody reka za tsy matoky anao za de ary anao le keky ary anao le pizza tsy zay le izy le havana fa ny fonao mihitsy tsy ataonao azon'le olona tsy azo tsy omenao le olona na tsy emenao le olona ny fonao tsy elefanao any amin'ny zavatra hafa fa andao fotsika omentsika ny Jehova de ho tahaka anazy ambolena ao amoron-drano isika de tsy mba malazo na dia avy aza mitafiotra andaotsika anao tahaka anazy ray ambolena eo ninona tafiotra tsika eto maro ny olana zay lalaovantsika mety mandalo olana anao mandalo problème tsy fantatro inona nanady zay atrehanao fa ianao ry havana ny Andriamanitra efa eo anilanao ny rano fa eo anilanao ianao le hazo maniry eo amoron'ny rano ninona tafidritra anao tsy malazo ry havana andao tsika toky amin'ny Jehova raha Jehova mitokintsika anao tsy mba kivikivy zany anao tsy mba mora kivikivy zay fa tsy maintsy mandresy foana anao amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Jesosy rery ihany ry havana Andriamanitra rery ihany tsy mandiso fanantenana ny olona afaka mandiso fanantenana betsaka ny olona voafitakolona betsaka ny olona mahita zavatra tsy fohita eto amin'izao tontolo zao satria avy amin'ny alalany fatokin'ny zavatra eto amin'izao tontolo zao fa raha Andriamanitra zay tsy hita amin'ny masontsika fa inontsika fa misy raha izy nitokintsika fa azo antoko ry havana ny fiainantsika ary andao tsika tena anao ny vanio atsika mahafantatra ny vanio ny sanahazo mahafinaritra somary elaela izy vao misy tegnany fa izy tena anisan'ny hazo mba mahafinaritra satria ifakan'iny mifaka tsara anatin'ny tany na dia ahoana na manonja mafy asa ny tafiotra ninona cyclone mety hafantatra tsika vanio matetika eo amoron'ny ranomasina mifipiko gauche et droite fa io mahalana ny vanio zegny mianjera zegny mahalana zavatra malafita ny vanio mianjera satria mifaka tsara anatin'ny tany izy tahaka zany koa tsika ry havana mila fakatsika eo amin'Andriamanitra ity fontsika ty mila tolotra tsika tsara amin'Andriamanitra mila matoky zato isanjato anan'ny Jehova tsika fa ninona zavatra mitranga ry havana fa azo antoko ny hoavintsika ry Davida ry havana ry Ezekia ry havana maro ny mpanompon'Andriamanitra ry Abakoka anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena mahafinaritra ny toky tsara tamin'Andriamanitra na dia tsy hamontsina aza mety misy vavaka efa nangatanao efa ela mety tsy fantatro ry havana fa zao ry havana Andriamanitsika tsy mandisy fanantenana fa tsy maintsy mandresy foana ianao ara Jehova no tokinao atoloran'i Jehova ny fonanao aza mba matokitoky zavatra zay eto amin'izao tontolo zao zany fa reny mandalo ihany reny ry havana fa ny fontsika ry havana andao omentsika an'Andriamanitra aza atao ampahany na antsasany fa andao omentsika ny Jehova ny rehetrarehetra ny fontsika rehetrarehetra ny fanantsika rehetrarehetra halleluja za ry havana ny jovavolombelona kely nisy fotoana zay tato aminazansy nisy fotoana zay taminazansy nandalo olona lay ankizy namako de rehefa nandalo olona zareo de nisy fotoana ny azansinay nandeha nivoaka de niteny zareo hoe fa tsika hitsoka tsika tsy hipetraka ato fa tsy teny amin'ny azantsika fa hitsoka de nitaona moa zareo ry havana fa za tsy nety satria le fotoana fotoana sabata zaho za tsy afaka mandeha rehefa sabata tsy azo kitikitihina rehefa sabata satria rehefa babilazanso moa manararoatra satria tsy mitovy any antranon'ny patron miasa mba magnararoatra zay ianao manompo Andriamanitra mivavaka satria mbola zegny hoe libre de za tsy nety de lasa moa zareo nandeha de niteny tamiko zareo hoe raha anao hipetraka anao rery hipetraka mangamba zavatra mahazo anao tsy fantatrao tsara iny anao mbola tsy mahalala iny fa za moa nivavaka tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao fantatr'Andriamanitra ny foko fantatr'Andriamanitra ny zavatra tsy andianako de nivavaka de tonga amin'izay ny fotoana tonga ny azansy hitako de nanontany izy aiza izy re de zany teny hoe lasa nivoaka fananina nivoaka tsy fantatra ho zany efa fantatra ny zavatra fa zany teny ray nitazoniko hoe tsisy zavatra nataoko haiko fa tsisy zavatra nataoko haiko fa tsy haiko efa tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany de hitako izy tena tesitra be misoratra eo amin'ny endriny fa tesitra izy fa
zavatra nafinaritra ry havana dia tsy afaka nanininina tamiko izy amin'ny maha-olombelona moa matahatra tena natahatra ry havana satria matsaly le tenin'le namako hoe anao ohatran'izao anao sady teko zareo moa lasa natahotra ry havana fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy afaka nanininina tamiko azany sy tsy afaka nikapoka tsy afaka nanininina sady mbola nisokafin'Andriamanitra koa ny lalany tapreny zay dia nahita asa tena niprofon'Andriamanitra fa tena namalivavaka izy tena hoe zao ny zavatra vokatra ianao matoky ry havana aleotsika atoky an Jehova fa Andriamanitra tsy mandisy fanantenana io Andriamanitra tena mamalivava faly ry havana raha afaka nizara izany teny izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra halleloia amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-pavitsika mami tao anatin'izay vavaka toriteny mantsy izay nentin'izay misaotra andranam-bavaka zana monika moa fa sao dia adiniko teo misaotra anao fa varindra tonga dia nanentina tany amin'ny fiavian'i Jesosy dia Jesosy amaly fitianareo miravavy vavaka fanombohana izay nety andranam-bavaka zana monika dia toriteny mamy izay nentin'ny ranam-bavitsika mami samy avany Koety. Andriamanitra manaka pasoavana amaly fitianareo dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra fa tsy foana tsy akory ny fikirazanareo aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleluia. Jeremia 7:20 ny vakiny 9:5 hatramin'ny 5 mivaky zao ny anaran'i Jesosy. Soramady dia ny amin'ny fahatokinan'ny olona, ny amin'ny fahatokiana olona sy ny fahatokinan'Andriamanitra ary mivavaka nataon'i Jeremia nangatahany famonjena. Naran'i Jesosy 5:5 izao ny lazain'i Jehova ho voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny Jehova ny fongy. Ho tahaka ny olona mahantra ny an-tany izy ary tsy mba hita na dia avy aiza ny soa fa onona ny amin'ny tany karakaina ny anefitra dia any amin'ny tany sira sy onenana. Karazan'olona roa zany karazana toky anankiroa zany no jerentsika androany dia ny fahatokiana olona aloha. Ny fahatokiana olona dia mitondra ozina. Ny fahatokiana an'Andriamanitra manomboka amin'ny 7 ho tahina izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana an'i Jehova ho tokony fa toy ny azo ambolena amoron-drano izy izay mamaky ao anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny anandro ary tsy maitso ny raviny na dia ka dia tsy anaizy na dia miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany. Izay matoky olona zany dia voaozina ary izay matoky an'Andriamanitra dia voatany. Halleluia. Maro ny olona tao amin'ny baiboly tao no tsy natoky an'Andriamanitra fa natoky olona. Ary na iza zany olona zany ka nandrindra hoe natoky an'Andriamanitra dia niverina natoky olona na koa tsy nety natoky an'Andriamanitra mihitsy hatramin'izay ena fa natoky olona. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ozina ny olona izay matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny Jehova ny fony. Manao ny nofo sandriny zany dia mieritreritra azy ho tena izy mahavita zavatra. Manao ny nofo ho sandriny dia mieritreritra fa izy ny mahavita ny zavatra rehetrarehetra. Tadiditsika tsara ka manjany tantaran'izany atao hoe Nebokadnezara empatoritsika teto voaingana fa nirehareny amin'ny maha Nebokadnezara azy mihitsy izy. Tsy zava ozy izy Nebokadnezara ary tsy tiva ny Babilôna lehibe izay nataoko erin'ny tenako faranita-tsainako miaramilako kokoko daholo. Tsy mba tian'Andriamanitra sika manao kokoko io havana. Ho volako, ny tranoko, ny tomobiliko, ny arenako. Zao no lazain'i Jehova voaozina izay olona matoky olona sy manao ny nofo sandriny ka miala amin'ny Jehova ny fony. Tahaka ny olona mahantra ny an-tany izy sady efa ny an-tany ny mahantra ary tsy mba hita na dia avy aza ny soa. Misy soa ihany ao fa tsy mety hitany sy tsy mety mifanena aminy satria maninona izy satria niala tamin'i Jehova ny fony ary natoky ny tenany izy ka hoy ny any amin'ny tany karakaina n'efitra dia ny amin'ny tany sira
izay tsy honenana fantatsika nefa rano Nebokadnezara fa nanina moa Nebokadnezara lasany nataon'Andriamanitra ohatry ny biby satria naninona natoky ny tenany loatra nitoky tamin'ny sandrany loatra nanao tsinitsinina an'Andriamanitra fa nanandratra ny tenany kosa teo anatrehan'Andriamanitra vooziny lasa nandeha ohatry ny biby dia nyrokahatra bozaka ny hoaniny nefa mpanjaka lehibe anisany natanjaka indrindra satria naninona satria nanao ny nofosandriny manao azo tena navita zavatra tsy mila miankina amin'ny Jehovah tsy mila ny Jehovah ozy izy Farao iza moa Jehovah ozy izy le iza moa Jehovah tsy hoe olona manontany hoe ono ary reto fa mba iza moa Jehovah mba te hafantatra azy any tsy hoe ono ary reto fa iza moa domony io hiaja domony e dia raha zao fantika fa iza moa hiaja domony io dia valiteny zanaky ranavavy Roliana izy io mipetraka any Allemagne io alleloia efa teto amin'ny groupe Zemaresy io alleloia efa niara-ny fadianana tamintsika io tadidinareo fa atao anaty klipy io tadidinareo ina moa ny klipy misy an'ny haja-domona tamin'ireny miaraka tamintsika fa raha zao ndraiky fantika fenina moa ty domony ohatra hafa indray zay eto zany dia tsy hoe nanontany Farao io fa ona reto mba ampianarina iza moa Jehovah fa iza moa Jehovah inona moa zay Jehovah zay le izy nanao tsinitsina an'Andriamanitra nieritreritra fa tena izy Farao dia nanana miaramila farak'izay tafika natanjaka tamin'izany hoy tena Andriamanitra Isaia fa 1:30 manompijery verset tsika Isaia fa 1:30 Isaia 1:30 andininy 7 hoy tena Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Egyptiana izy fa olona ihany ny Egyptiana fa tsy Andriamanitra ary nofy ihany ny sovaliny fa tsy fanahy ko raha intsy Jehovah ny tanana dia tafotoana izay manampy ary hopotraka izay ampiana ka sambolevona avokoa izy vototo zany ny Egyptiana zany olombelona ihany izy fa tsy Andriamanitra ary nofy ihany ny sovaliny fa tsy fanahy halleloia zany hoe reo zany inona ny efa rany letika atao anaty ranomasina atao daholo ny tafika an'ilay i Saoly raha dia natoky an'Andriamanitra ary nisy fotoana Saoly niverina nandeha nijery pahita hatramin'izay Saoly manontany mpaminandry na mivavaka dia manontany an'i Jehovah inona ny hevitra ahoana Jehovah ny hevitra ao amity fa nisy fotoana Saoly nandeha nitady vehivavy pahita tanao le voyante reny dia mandodona reny amin'ny alina dia andeha hijery no aviny andeha amboatra vintana nefana tamin'ny fahafahambaraka voaozina ozy ny tena Andriamanitra zay olona matoky olona sy manao ny nofosandriny ka miala amin'ny Jehovah ny fony fa tahaka ny olona mahantra ny tany eny mpanjaka fa nahantra Saoly nahantra ara-panahy Saoly tsy fantatry Saoly intsony ny zavatra tokony ataony ary dia nefa rany Saoly naninona maty tanaty fahafahambaraka maty tanaty fahafahambaraka ny mpanjaka ry havana ny tena Andriamanitra dia miteny amintsika mazava amin'ny Salamo 7:20 dia mareo amin'ny baibolinao ty Salamo 7:20 ny andininy 9 sy ny 9 dia rehefa dinianao ny baibolinao dia sokafo eo nge ny baibolinao dia samy tsindroy le page dia ampitovy io fa hitanao fa mitovitovy ny atevin'ny baibolinao gauche à droite ny gauche sy ny droite rehefa mamaky ny Salamo 7:20 andininy 9 sy ny 9 ianao dia fantaro manomboka androany fa eo no misasaka ny baiboly eo no misasaka ny baiboly io ny tena Andriamanitra tsara ny miaraka amin'ny Jehovah no miaraka amin'ny olona tsara ny matoky an'i Jehovah no ny matoky ny mpanapaka hitanao zany mihitsy ny teny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fisasahan'ny teniny alleloia raha baiboly mitovy amiko ny baibolinao dia eo no misasaka ny baiboly vakeo ina avany amin'ny farany ariana vakina avany amin'ny farany aloha
dia fanisan'isan'ny litera sy ny teny sy ny sisa misasaka eo a io ny fisasahan'ny baiboly anareo izay tsy mahalala eo amin'ny fisasahany mihitsy eo amin'ny ivo mihitsy ny tenenan'i Jehova hoe ampatsiahivan'i Jehova na namaky nanomboka tany amin'ny Genesis ka hatrany Salamo 8:100 na niverina manomboka eo amin'ny Salamo 8:100 ianao tonga tany amin'ny Apokalipsy dia fantaro fa eo ny averin'Andriamanitra zéro indray tsika miteny ampatsiahivany fa tsara reto mialoka amin'ny Jehova no mialoka amin'olona ary tsara matoky amin'ny Jehova no matoky ny mpanapaka. Halleloia. Ny matoky an'Andriamanitra zany dia ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra teo any amin'ny bokin'ny Jeremia teo, ny matoky an'i Jehova dia ho tahina ary tsy vitan'ny tahina ihany no matoky an'i Jehova ho bolana toko 9:10 toko 9 tapany 2 izay matoky an'i Jehova no sambatra. Halleloia. Teo ho sambatra ianao ny fiainana araka teo ohatra tsisy fiadanana zany mihitsy kely fa mampitaitaina taona za rehetra fa mba hahatonga antsika ho sambatra dao atoky an'i Jehova dao apetrakintsika amin'Andriamanitra sy atokintsika an'Andriamanitra io fiainantsika io fa rehefa tsika mametraka ny fatokintsika io tsisy mampiasa sainantsika intsony hoe ahoana ary le ohatra zao zay rehefa misy fotoana ny programanay atao trano dia misy andro anankiray ao amin'ny herinandro io tena mampita amin'ny herintaona nisy andro anankiroa fa tamin'ity andro anankiray somary mampitaitaina ny programanay menakavy kely satria mivoaka miditra ahoana programa fa isaky ny ao amin'ny herinandro dia isaky ny anomboka ny herinandro dia apetraka amin'Andriamanitra Jesosy ianao any andamany programa fa milamina foana ilay programa mahasambatra ny miankina amin'ny Jehova. Ry havana, raha tsy tianao ny handeha amin'izany eo tahaka ny olona mahatra ny tany ay tsisy antenana ke zany ravana sady ny tany ay mahatra dia aza matoky olona ianao, aza matoky olona na atoky an'Andriamanitra. Ny olona izay natoky an'Andriamanitra tao amin'ny baiboly ninona teo anoloany tafavoaka daholo, tafavoaka foana satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza amin'ny Jeremia 7:7 ilay mivakintsika teo ho tahina izay olona matoky an'i Jehova dia izay manana ny Jehova ho tokony fa toy ny hazo ambony eny eo amoron-drano izy. Inona moa ry avan'izany zava-maniry eo amoron-drano zany? Maitso foana. Ny ary mety efa ringitra ny hazo satria tsy mahazo rano, tsy avy ny orana fa ny hazo maniry mamaky eo anilan'ny rano mandeha tsy miankina amin'ny orana fa izy mihitsy efa maitso ravina. Be dia be ny olona mpamboly any an-tsaha ianao ambanivohitra dia misy le hoe maitso ahatra dia misy le hoe fiakaram-bokatra nefa le miakatry ny vokatra minakena daholo ny olona any ambanivohitra fa rehefa le maitso ahatra voanjo no atao laoka nare zao atao sosety sy voanjo ny laoka anay. Halleloia. Sosety sy voanjo ny laoka fa ny anay tsy maitso ahatra zao mbola voaledisy androany. Halleloia. Mbola metimety. Halleloia. Fa ny tiako lazaina anao raha misy zany tatsaha raha misy zany andeha toke tambanivohitra fa mivavaka dia tsy miankina amin'izany tsisy an'izany ny fiainana hoe maitso ahatra sy inona moa le fomba filaza n'indro rehetra hoe maitso ahatra dia inona le fotoana le akoatran'le maitso ahatra izy zany le tsy mavokatra dia inona moa zany le maitso ahatra izy le tsy mavokatra tsy zay maitso ahatra le tsy manam-bola mihitsy ny tambanivohatra dia inona izy rehefa manam-bola mba teny anahako izay. Halleloia. Misy an'izay mantsy any ambanivohitra re maitso ahatra ndray zao mivahatra fripo zay taloha dia misy fotoana io mandeha misy fotoana io tsy mandeha. Lohataona filazan'le ohatra hoe manam-bola ny any ambanivohitra rotojo mahitany le manam-bola dia maitso ahatra le miakatra ny vokatra fararano zay anambinina zay fararano dia maitso ahatra fararano izy le tena manam-bola be. Halleloia. Zany hoe raha misy zany mpamokatra eto tianao ve zany hoe tahaka ny hazo maniry an'irany rano mandeha tsy atao ohatra izy na dia avy aza ny anandro
ny hazo rehetra tratran'ny anandro nefa tsisy orana vadika hatramin'ny ina o vadika hatramin'ny raviny mihitsy ary mihitsana fa ny hazo maniry ny ilany rano mandeha eo foana izy maitso foana ny raviny aleloia dia tsy manay izy na miantona aza ny andro na tsisy orana ary tsy problemany zany satria namoany ny azy ny rano mandeha eo ary avy any amin'ny fakana izy avy any amin'ny fakany avy any amin'ny fototra mihitsy no tahin'ny tompo halleloia milamo ny olona miandro orana vao milamo izy efa ny fakany efa mifoka rano eo foana halleloia tsy problème zany izy izy raha hitoky amin'Andriamanitra ianao zany dia tadidio fa zay ny anoarana anao hotahina zay olona matoky an' Jehovah dia zay olona zay manana an' Jehovah ho tokony ao toy ny hazo ambolena amoron-drano izy izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha mamaka mifaka zany tonga dia any anaty rano any halleloia dia tsy atahotra izy na dia avy aza ny anandro sady maitso ny raviny ka tsy anay izy na dia miantona aza ny andro fa tsy tsahatra ny famohany mamofoana halleloia raha tianao ny amofoana zany matokian'Andriamanitra mitokian'Andriamanitra ao amin'ny baiboly tao misy olona miatrika ady foana moa ny olona tao amin'ny baiboly fa misy olona mametraka ny adiny eo anatrehan'Andriamanitra indray andro hiasa mpanjaka nisy an'izany atao hoe Zera mpanjakany Etiopia zany nakanjaka ny tafondreo zay tsika zany tantara zany tantara faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo andininy fahafolo andrasika andininy fahafito tantara faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo andininy fahafito anaran'i Jesosy ary asa nanana miaramila dia telo hetsy mpitanam-pinga lehibe sy lefina amin'ny avy tamin'ny Joda ary valo amby roa hetsy mpitanam-pinga sy pika avy amin'ny Benjamina ireo rehetra dia lehilahy mahely avokoa ary Zera Etiopiana dia nivoaka hiady tamin'ireo ka nitondra miaramila ray tapitrisa sy kalesy 300 ary tonga tao Maresa ary asa nivoaka hiady taminy dia samy milahatra hiady teo Andohasazefata akaiky ny Maresa biby tsy miady ny fomba fitenitsika ny asa valo nasika miaramila telo hetsy ohatrina moa ny firy moa zany telo hetsy zany 300 000 zany fa tsy 1,5 million akory tsy 1,500,000 francs akory telo hetsy ariary fa telo hetsy dia 300 000 zany 300 000 telo hetsy zay 300 000 mpitanam-pinga lehibe dia valo alina amby roa hetsy zany hoe valo alina amby roa hetsy 580 000 zany zay 580 000 miaramila ny asa-mpanjaka afiry ny miaramila ny Zera Etiopiana ray tapitrisa sy kalesy 300 eo ambonin'ny kalesy nefa mbola misy miaramila koa zany hoe 1500 zany zasy 1300 zany 580 sy 1300 tsy efa ny atsasany mihitsy hoe zany rehefa zany atsasako miaramila ny Zera fotsiny ary zany dia fahampany zanak'Israely andininy fahafolo ary asa nitarena tamin'i Jehovah Andriamanitra amin'ilay Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy anay mahavonjy ny tsy manan-kera edeny maro izy kovonjeo zay Andriamanitra Jehovah Andriamanitra eo fa ianao ny ankinanay ary ny anaranao no andehananay hiady amin'ireto olona ireto Jehovah ianao n'Andriamanitra aza vela isy olona aresy anay hitanareo zany mihitsy ny tony-bavaka tena tian'Andriamanitra zany mihitsy ny tony-bavaka tena tiany Jehovah dia ny mahita ny olona miteny hoe Jehovah
za matoky anao tena tsisy ninona vitako ary tsika dia miteny anareo fa amin'ny fotoana ianao mbola mezaka mavita zavatra dia mbola mipetraka alohandriamanitra fa eo amin'le fotoana tena miteny hoe tena tsy vitako tsony ty ozy aza-mpanjaka manao hoe Jehova tsy misy afa-tsy anao no mavonjy ny tsy manan-kery to dia nilavolefona izy ny teny hoe za tsy manan-kery alleloia tonga dia nilavolefona izy ny teny hoe za tsy manan-kery inona zany no tiana tongavany amin'izany tonga dia teteny izy ianao Jehova fa tsy za alleloia ary zay zavatra zay tena tian'Andriamanitra zay ary jery koa ambadimbadika kely eo Josafata indray a rehefa hiady amin'ny miaramilan'ny Moab ny Moabita dia natahotra ihany koa Josafata tantara faharoapolo toko faharoapolo dia ny faharoa ambin'ny folo ary hoe Josafata rehefa nivavaka izy ry Andriamanitra io tsy tsara azy fa ianao fa zay dia tsy manan-kery anohitra ireo olona betsaka ireo izay avy amelanay ko tsy hitanay izay ataonay fa ianao no andrandrainy masonay milavolefony tsy hitanay intsony izay atao amin'io Andriamanitra ianao sisany andrandray ino misy le teny tena tiany Jehova ny amin'le Jeremia toko 17 ho tahina ike izay matoky an'i Jehova ny tian'Andriamanitra ravana ny mahita antsika mila azy hoe tena ilantsika azy ary rehefa zay nytoga amintsika hoe mila ny Jehova tsika amin'izay rehetra ataontsika dia tsy lavitra anao tsony ny fitahin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay tsy lavitra anao tsony ny fitahin'Andriamanitra alleloia ho tahinany zay olona matoky an'i Jehova tena resy lahatra mihitsy asa-mpanjaka sy Josafata hoe ianao ihany sisa Jehova no antenanay ianao ary za miteny anao androany misy fotoantsika manoloana olana ngeza misy fotoantsika manoloana olana kely ohatry ny sekitapaka ny fandarana asivy zato ariary kely tompoko azavadiny indra alleloia aiza ho izy teo nitapaka hoe ny Josafata rehefa hiady tamin'ny Moabita dia tonga dia nilavolefona teo anatrehany Jehova tsy teo anatrehany Moabita hiasa tonga dia nilavolefona tsy teo anatrehany Zera mpanjaka fa teo anatrehany Jehova ny teny hoe Jehova tsy vitako ka ianao no mavitany alleloia zay ngely hoe matoky amin'ny Jehova zay ngely hoe sambatra zay mitoky amin'ny Jehova ho tahina zay matoky an'i Jehova ary io zavatra io teneniko anao ninona zavatra nalovanao zavatra ngeza nalovanao matoky an'i Jehova zavatra kely apetrao amin'ny Jehova ihany koa nandray mantsika rehefa zavatra kely dia tsisy raha rentsika an'i Jehova mihitsy dia lasa matoky tenitsika fa rehefa zavatra ngeza na tsy afa-manoatra dia matoky an'i Jehova tsika tantaraiko fijona vavombela kely na zay taloha rehefa tao anatin'ny problème be nan'olona trosa dia fantereko anao foana hoe nisy olona niakatra fitsarana zay tamin'izany nisy anankiray tamin'ireo tompotrosy ireo nitondra ny niakatra fitsarana zay nefa amin'io tsy nanam-bola akana avokato nefa niakatra fitsarana matetika anao miakatra fitsarana dia miantso makavoka ianao zay tsy nanam-bolany izany fa nizatra nanananay fatokinan'i Jehova fotsy izy tena Jehova tena ianao sisa ny antenanay amin'io fa tsisy ninona vitanay io dia efa nijoroko avombela taminareo ny mpitory anaty tsy teo fa ny avokany teo zahako indray tonga teo fa ny avokavo tsy teo tsy manana fa inona nataon'i Jehova tonga dia le avokato ihany no niaro anandry teo anatrehan'ny mpitsara mpanao famitorana tena afaka ary hafa ny afaka nivoaka tao amin'ny fitsarana tsy nigatra le mpitsara indray ary mbola be dia fa mpitsaran'izy ianao mpitsaran'le mpitory ianao sa mpitsaran'le tory satria izy indray no miaro an'ny zavatra teneny miaro anahy eo anatrehana mpitsara ange miteny anao ry havana fa tsy ny volana ilainao e
jerana tsara fa taty arina meko ohatra reo takalon'izay ary tena afaka nangalana ilesona mihitsy taty arina indray efa tahin'ny tompo izay mivady efa tena nentiny natao fa sendra olana le teneko anareo hoe nisy olona nividy tômôbila taminay dia leny fitahany dia avy eo nitoriny naika ho alainy zany le tômôbila nefa tsy alohany ambombola tamin'izay le tena fon'le problème zany ary mbola tedavina isika andovola tamin'izay fa tena ny voatoritoriny le olona tany amin'ny BC zay rehefa tonga tao amin'ny BC tao dia mitabatabainy'le polisy tao le teneniko anareo tao nanenin'ny olona hoe paster alleloia amena satria nisy tamin'ireo polisy teo mahita any mivady mpitoroteny tao amin'ny fitsarana tamin'izany isaky ny lakamisy maraina natahotra tamin'izany inona natao vao niala avy teo mivoaka avy amin'le famitorana mbola hoantsona raha-pititsona afaka mihitsy lasa ingana nitady avoka nisy namany mpividy tômôbila taminay avoka efa manam-bola efa nentiny natao aiza le toky taloha tsy nanam-bola tsy afaka aika zany zay rehefa afaka mipay avoka tonga dia tonga zay ndoaka avoka fa tena naka avoka fa teneniko anareo fa tena lafo aloha ny avoka tamin'izay nefa inona zavatra ataon'le avoka nanao sotrasotra nisy taratasy fotsiny nalefa natao amin'le polisy le ao amin'le sapana misy an'le adina reny tsy solivavana tsy niaraka tamin'ny fotoana indreo mandeha nefa voly zany lany zany ary avy eo tena vonono ny telefony tena mahavaliana le avoka dia etretinareo koa fa reo avoka reo ialako tsiny aminareo izay avoka ary mananatra anareo fa misy fomba fiadin'ireo avoka reo tena ratsy le avana ianao zany rehefa manamanam-bola ka tsy namanao tsara reo avoka reo dia reo ihany no miraitsy mombapomba ampitandro filaminana dia manao pression anao andoavanao vola mihoatra hoe alama ny tenina tantara zany fa vo me arakaraka ny dirana tamin'izany hoe akavako vo mety niletika niletika tena nisy nekeny gadra hitanareo voozina zay matoky olona taiza va izy zay taloha tsy nanana vola evita angalana avoka nitoky tamin'i Jehova azonareo inge tena tiany Jehova ngentsika rehefa na mitoky aminazy iny hoe ianao zany zatra rehetra ataonao etretinareo fa na dia manainga ny sotro ambavantsika aza hoy ny tenin'Andriamanitra dia mbola tsy vitatsika raha tsy Jehova mamboatsika ary tiany Jehova mihitsy zany misahirana amintsika zany hoe manaty ianao manaty vava fotsiny dia izy mampiditra anaty ny sotro any ambavanao azy tiany Jehova ngentsika raha Jehova tsy leo zany na ilanao azy rehetra amin'ny zavatra kely indrindra na io rano sotroina io rehetra Jehova ta eo mba tsokofina alleloia za matoky anao alleloia ry avako malala